mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny hanimeny fahafenoan'i Kristy. Efesianina 4:7-10. Ho lehilahy lehibe, ho lehilahy lehibe. fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio Vaovao Masoa. Izay rahantsika amin'ny rahalahy Solofra Arifera. Ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafenoan'i Kristy. Ivavaka isika, voninahitra atolotra anao Andriamanitra tsara indrindra, Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, falindray zay mbola tojany izao fandarana izao, ary dia miaona amin'ny alalan'ny teninao, manao asinanay amin'ny famarinana, ny teninao no famarinana. Voalaza fa ny teny izay nolazainao taminay dia fanahy sy fiainana, ary ankehitriny dia hitondra fiainana ho anay ho an'ny tsirairay avy izao teninao izao, ary tsy verina foana raha tsy efa navita izay nampandrano azy. Jesosy eo matoky ny teninao atompo are, fifaliana tokoa ny anambaran'izany teninao izany a, osoro ny fanana masina indray mpanomponao. Ary zay rehetra miainana iza na iza dia ho ampahirezinao amin'ny alalan'izao teninao izao, ary anova fiainan'olona indrainao, ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Finaritra indrindra fiadanana ho anao. Misy fotoana mory havana eo amin'ny fiainantsika rehefa mba irahana ny olona anankiray dia satry n'ilay olona irahana ohatrany tsy andeha mihitsy, na mety hoe tsy dia andeha lavitra loatra, kanefa etsy andaniny iray dia satry n'ilay mpaniraka ho tonga lavitra dia lavitra ilay olona irahana, ary indray raha mety hoe hitombo kely mihitsy ary ilay iraka. Fomban-javatra zany eo amin'ny fiainantsika. Takan'izany Andriamanitra, takan'izany tokoa Andriamanitra. Misy fotoana Andriamanitra dia mitady olona irahana mba hanao ny asany. Fomba fiasan'Andriamanitra zany. Tsy hoe tsy afaka mampidina anjely izy, na tsy afaka manao azy mivantana izy, fa tena fomba fiasan'Andriamanitra ny miara-miasa amin'ny olombelona. Tena fomba fiasan'Andriamanitra zany hatramina moronana azy tontolo izao rehefa voaforona tokoa ny tany dia nisy olombelona teto ambonin'ny tany, dia niara-niasa tamin'ny olombelon'Andriamanitra ary hatramin'izao fiainantsika izao andron'ny fanamasina dia mbola miara-miasa amintsika zanak'olombelona tokoa Andriamanitra. Zany fomba fiasa zany anisan'ny fomba fiasa anankiray izay tsy mba novain'Andriamanitra zany, ary zasy ianao dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra araka ny voalazan'ny Paoly. Voalazako taminao tetsy am-boalohany hoe misy fotoana Andriamanitra dia mitady olona, ary Andriamanitra rehefa mitady olona dia tsy mitady olona mahay miteny, fa mitady olona manaiky ampitenenina. Averintsika tsara, tsy mitady olona mahay miteny be Andriamanitra, fa mitady olona manaiky ho ampitenenina. Ndray mandeha raha sy anabavy dia mba nitady olona Andriamanitra, niara-ny asa taminy, ary rehefa nitady olona Andriamanitra dia mba niantso amin'ny Mosesy izy nitady amin'ny niara-ny asa aminy. Aninona ny antony antsoina Mosesy? Ny antony miantsoina Mosesy dia hitondra ny zanak'Israely olony hivoaka avy tany Ezipta. Dia ho jerentsika ny tenin'Andriamanitra milazan'izany amin'ny Exodosy 3:7-11. Izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary ankehitriny indroa ny fitaraina ny zanak'Israely dia efa mbiaty amiko, sady efa hita kokoa ny fahoriana izay ampahorin'ny Eziptianina azy. Koa avy ankehitriny ianao irahako ho any Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Ezipta. Fa io Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa no akany Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Ezipta? Amen. Tenin'Andriamanitra zany, ary tamin'ny fotoana anankiray izay mba nitadiavan'Andriamanitra olona dia mba nahita ny Mosesy izy mba hitondra ny zanak'Israely
ivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Tantara zany. Ary tena raha misy tantara ihany koa ry havanao amin'ny baiboly ao tena tantara. Tena atao hoe navesatra dia navesatra ary tsy afaka mbavany Jehovah'Andriamanitra zany. Dia zany hoe namoahana ny zanak'Israely tany Egipta zany. Marihana fa Andriamanitra dia ny tanan'Andriamanitra mihitsy namoaka ny zanak'Israely tao Egipta. Ekena fa tao Mosesy. Zay ho lazaintsika rehefa avy eo zany hoe fiaraha-miasa n'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ny fomba niantsoan'Andriamanitra Mosesy fa zay moa no tena lentsika androany dia ny anambarany zany. Fa raha mba misy tsetsatsetsatsyaritra kely fotsiny dia zao hoe inona moa ny antony namoahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tany Egipta dia ny anompo azy. Zany hoe ny antony zany anafahan'Andriamanitra olona anankiray ao anatina gejana fahotana sy fatopatorana maro samihafa dia ny anompo azy. Ary efa misy fampianarana zay nentina teto tamin'ny fotoana anankiray hoe tsy fomban'Andriamanitra mihitsy ny mampanompo olona mbola ao anatina fahotana. Tsy fomban'Andriamanitra zany, na dia ampianarina ary zany etseroa, na dia angonina aza ny olona etseroa hoe alao manompo an'Andriamanitra sao dia mba ho afaka izy amin'ny fahotana ao anatina fanompoana an'Andriamanitra. Tsy mahafaka olona amin'ny fahotana ny fanompoana an'Andriamanitra ry havana, fa afaka amin'ny fahotana aloha ny olona vao tokony manompo an'Andriamanitra. Zay ny lozika an'Andriamanitra zay. Tsetsatsetsatsyaritra zany mba tiana averina satria eto ny tenin'Andriamanitra moa zany dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe avy ankehitriny ianao irahako any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely olona ivoaka avy tany Egipta. Ary raha mampatsiahy kely an'izany tenin'Andriamanitra zany dia rehefa anirina any Mosesy, ny afatry Mosesy tamin'ny Farao dia ny hoe alefaso ny oloko anompo any Egipta, any anefitra azafady. Alefaso ny olona anompo any anefitra. Zany hoe ny antony andefasana ny olona dia ny anompony an'Andriamanitra. Eny ary havana. Iverina amin'ny tenin'Andriamanitra fototra isika eto ny amin'ny hoe Andriamanitra nitady olona mpiara-miasa aminy. Ary dia mazava tokoa ny tenin'Andriamanitra eto ny amin'ny hoe Andriamanitra nitady olona anankiray dia Mosesy no hitan'izany. Izy moa ry havana no napita ny fitarainan'ny zanak'Israely tamin'Andriamanitra. Tsy nisy olona napita an'izany fa dia ren'Andriamanitra ny fitarainana. Satria Andriamanitra dia niteny hoe reko ozy izy, hita kokoa ny fahoriana izay ampahorin'ny Eziptianina azy. Hitan'Andriamanitra ny fitarainana izany. Zany tsy hoe Mosesy no nitondra an'izany na izy, fa Andriamanitra nahita an'izany fitarainana izany. Hitan'Andriamanitra avy hatrany. Mila olona Andriamanitra irahany amin'ny fotoana anankiray amoaka namana amin'ny fatotra ka mba hanompo azy. Nofidiny Mosesy, nofidina manokana mba hanafaka ny zanak'Israely avy any Egipta ka hanompo azy any anefitra. Inona ny zavatra nitranga ry havana rehefa mba natsony Mosesy? Ady hevitra be mihitsy nataony Mosesy teo anatrehan'Andriamanitra. Ary tena dingana lava dia lava mihitsy ny resaka Andriamanitra, Jehovah'Andriamanitra sy Mosesy vao vita. Rehefa natsony Mosesy dia niteny Mosesy hoe fa iza moa ozy izy, Farao nge ozy izy tsy hainao mihitsy. Ary za efa fantatry Farao, za efa tany any aina noho izany dia tsy hainao mihitsy Farao. Teo anatrehan'izany dia nanovan'Andriamanitra fahagagana Mosesy. Nisy fahagagana nataony Mosesy, nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Alaivo ozy izy io tehany io dia atsopaso. Rehefa natsipo Mosesy ny tehana dia nivadika bibilava zany. Dia taitry Mosesy dia nandositra. Dozy Andriamanitra hoe raiso ozy izy amin'ny rambony ilay bibilava dia niverina ho tehany zany. Fahagagana zany nataon'Andriamanitra mba ahitany Mosesy fa tia Andriamanitra maniraka azy ity dia Andriamanitra ny fahagagana. Rehefa avy eo dia mbola niteny ndray Mosesy hoe zany ozy izy tsy mahay miteny, ohatra ny te hiala foana zany tia Mosesy ity. Tsy mahay miteny ozy izy fa za votsavava, tsy haiko zany miteny zany, tsy manana fanomeza pasoavana ny amin'izany aho. Dia ozy ray Andriamanitra hoe fa iza ozy izy nanao ny vava, iza ozy izy ny mampamoana, iza ozy izy ny mamparenina. Andriamanitra dolo manao an'izany rehetrarehetra zany. Ary nisy fotoana aza dia mbola nanaovan'Andriamanitra fahagagana ihany koa Mosesy satria miaotraotro Mosesy mandà foana ny ity iraka ity.
atsoy ozy izy any mitratranao ny tananao de avoay rehefa natsofoko mosesy tanana ny tanany de navoaka de hita mosesy fa boka ohatran'ny fotsy ohatran'ny ora-panala gagy mosesy avereno atsofoka lay ozy izy ny tananao ny mitratranao de rehefa navoaka ny aveo de niverina tamin'ny toerany iray resaka tahakan'izany nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ary de mbola namaly mihitsy ara Mosesy hoe tsy masy teny mihitsy aho izy fantatro fa tena tsy anaika mihitsy efa tsy te handeha mihitsy zany Mosesy ary de niteny Mosesy mifarany hoe irao izy izy irahanao fa za ohatrany tsy te handeha mihitsy tezitra Andriamanitra ry havana tezitra Andriamanitra mifarany ozy Andriamanitra hoe omeko solovavy ianao izy izy omeko solovava anankiray ianao iarona izy no solovava-nao ary ianao kosa ho solon'Andriamanitra aminy zay ny voalaza ny tenin'Andriamanitra teo Mosesy dia tapa-kevitra ihany Mosesy nandeha ny farany ary tao anatin'izany iraka zany moa de voalaza fa nomena tehany Mosesy ilay tehana zay teny tanany nomen'Andriamanitra azy ny tehana riavana raha ny tenin'Andriamanitra dia mariky ny fahefana zany ny tehany zany mariky ny fahefana ny tehana ohatrohatr'izay ny fandehan'ilay tantara ohatrohatr'izay ny fandehan'ilay resaka nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy inona ny lesona voalohany ry havana mba tiana tsopiana amin'izany tenin'Andriamanitra zany rehefa maniraka olona Andriamanitra dia zao tsy mba manirakiraka olona amin'izao izy fefa vonona daholo Andriamanitra ny amin'ny fomba fiady sy ny tetikady rehetrarehetra zay omena ny olona anankiray mba irahana zay no anankiray manaraka izany dia zao hoe tsy hoe tsy manana olona Andriamanitra fa matoa izy maniraka sy maniraka anao dia ianao mihitsy ilay fidian'Andriamanitra tokony anao an'izany iraka izany oka ho fantaritsika izany ry havana indraindray tsika ohatran'ny matahotra indraindray tsika ohatra mieritreritra hoe zavy indraindray tsika mieritreritra ohatran'ny hoe fa inona no mba vitako amin'izany Andriamanitra ry havana dia zao rehefa maniraka olona izy dia izay tia ny irahana ny irahana zay olona fa fatany fa tena mahavitany zany iraka zany ny irahan'Andriamanitra tsy hoe satria nianatra tatsy na nianatra taroa na nanao ekôla be dehibe dia zay tsy maintsy irahan'Andriamanitra tsy zay mihitsy fa Andriamanitra manana an'izay olona tena tia ny irahana araka ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra ary tsy azon'olona baikona amin'izany mihitsy Andriamanitra na iza ary be dehibe na lery havana ny olona miady hevitra be dehibe ny amin'izany fa maninona no izy fa maninona tsy za fa maninona moa nareo no mitory-teny fa maninona tsy zay no mitory-teny fa maninona moa nareo ry havana no mitory-teny tahaka an'izany zay ny tokony mitory-teny fa nareo tsy tokony mitory-teny tahaka an'izany satria zay nianatra tasy na taroa tsy zany ny fomba fiasan'Andriamanitra ry havana maniraka zay olona tia ny irahan'Andriamanitra Paoly apôstôly dia zany Paoly apôstôly zany fariseho zany raha ny formation am Paoly nianatra teo ambanin'ny fampianarany Gamalila tsy nianatra mihitsy izy momba ny Jesosy na kely akory aza kanefa dia nazeran'i Jesosy teny ambony soavaly rehefa nanao mission Paoly ho an'i Damaskosy amon'olona mission amin'ny Paoly fa nazeran'i Jesosy teny ambony soavaly teo izy nandray iraka tamin'i Jesosy io ianao io izy tsy miverina tsony ianao fa io ianao io ihany mandehana fa zany maniraka anao takan'izany ny fomba fiasan'Andriamanitra ry havana zay tia ny irahana no irahana eto Andriamanitra dia nijeran'ny Mosesy manokana izy fa maninona ny tsy Arona na niaraka taminy azy Arona fa i Arona dia solombava Mosesy ihany fa Mosesy mihitsy no ilay patriarka goavana dia goavana tian'Andriamanitra mba nirahana lesona mba tiana pitaina amintsika ry havana dia zao hoe rehefa irahan'Andriamanitra ny olona anankiray za tena te-ampahiry ho an'ny lehilahy indrindra rehefa irahan'Andriamanitra ny olona anankiray ny lehilahy anankiray te-ampahiry anao mitsangany ianao atovy zany irak'Andriamanitra zany fa misy zavatra goavana be ampanovon'Andriamanitra anao ao anatin'izany iraka izany mbola jerentsika rehefa aveo moa hoe inona ny zavatra nitranga taty aoriana rehefa nirahan'Andriamanitra Mosesy ka nanaiky nandeha izy tany amin'ny farany fa eto zany dia zao rehefa irahan'Andriamanitra ianao ny zavatra tokony ataonao dia zao mandehana fotsiny tezitra Andriamanitra teto tamin'ny Mosesy dia tsika veryhavana dia hiandry ny atezeran'Andriamanitra foana Mosesy moa andao atao hoe fanetretena ve tsy fantatra ny tena tao anatin'ny Mosesy tao mety hoe fisalasalana ve mety ho fiheveran-tena ve hoe dia tena tsy izy mihitsy
hoe tena mbola tsy tena may mihitsy mety tsy vitako ve zany zay mantsy le ao anatsika ry avana lay tenenin'ny teny vai manao atao le hoe tsy ampy an'lay atao hoe estime de soi rehefa tenenin'andriamanitra hoe ianao mihitsy sy mahavita an'ity zavatra ity dia misy zavatra efa omen'andriamanitra anao manaraka an'izay aoka ho fantatritsika zany ry avana andriamanitra ry avana dia andriamanitra tena mamatsy olona araka ny fahefany andriamanitra dia andriamanitra manome ny faiza manao ny olona araka ny faiza manao ny andriamanitra sy ny fahefana andriamanitra rehetra hitantsika tsara teto fa rehefa nirahany Mosesy dia tsy hoe izy rerina lefa n'andriamanitra satria mba salasala Mosesy fa zay omeko olona ianao miaraka aminao dia tsy izy fa arona dia tsy izy fa rahalahany ihany ary arona moa dia nanaiky an'izany atsakany sy andavany mihitsy tena zay mihitsy ny zavatra nyseho teto nanaiky an'izany atsakany sy andavany izy ary akoatra n'izany ny zavatra nomen'andriamanitra Mosesy dia ny fahefana tadidio tsara ry avana fa rehefa irahantsika dia misy fahefana omen'andriamanitra atsika ary ao anatin'ny tenin'andriamanitra zay tenentsika dia misy fahefana fa tadidio zany tsy teniko na teninao fa ny tenin'andriamanitra no misy fahefana aoka ho fantaritsika zany ary indraindray tsika dia mieritreritra hoe olona tsy dia manahoana loatra ve fa tadidio tsara fa misy fahefana ry avana ao anatin'ny tenin'andriamanitra zay omeny atsika ao misy fahefana goavana dia goavana manova olona zany mahatonga an' Jesosy ny teny manao hoe ny teny zay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana ireo fanahy sy fiainana ireo no mitambatra ho fahefan'andriamanitra satria manova fiainan'olona ny tenin'andriamanitra zay ry avana no zavatra atao hoe teboka anankiray goavana dia goavana tsy maintsy nijerena tato anatin'ny tetenin'andriamanitra ty ary ampaherezana ny olona rehetra indrindra ny lehilahy fa lehilahy moa dia omen'andriamanitra iraka manokana foana ny ao anivon'ny fianakaviana ny ao anivon'ny firenena matoa ianao irahan'andriamanitra amin'ny zavatra anankiray za te ampaherenao misy zavatra ao ambadika zany zay tsy takatry ny sainao mihitsy omen'andriamanitra anao ny amin'ny fahefana zay omen'andriamanitra anao tsy tokony miafiafy mihitsy ianao ry avana tsy tokony mihitsy ianao anamelo tena tsy tokony ianao anambany tena zany e Jesosy tsy mba nianatra zany e tsy mba nianatra ny toroteny be dehibe mo ry avana ny ohatran'izany hoe tsy afaka miakatra pilipitra mihitsy raha tsy nianatra an'izao raha tsy nandalo an'izao fivavahany zany any fomba mpivavahana misy an'izany ny an'andriamanitra ry avana Paoly tsy niakatra sekoly zany teny ambony soavaly ny nazera Mosesy dia tahaka an'izany mpiandriondry tahaka an'izany ny fomba fiasan'andriamanitra zany tsy midika hoe aza mianatra ve ianao tsy zany loatra angambala izy so manko dia raisitsika indray izy hoe tsy ilaina ve ny fianarana tena ilaina dia ilaina ny fianarana fa ny an'andriamanitra ny ositra manokana zay ny tena tiana mba reto lay ositra manokana omena ny olona tsy miankina amin'ny fianarana tsy miankina amin'ny diplôma fa andriamanitra manolotra an'izany ary za tena teteny amintsika mihitsy ty tena zay nomena ny Mosesy ty tsy nomena ny Arona io fa nomena no Mosesy lay olona lay tena tompony iraka nomena ny zany tehany zany mila fantaritsika zany ry avana ary tena eto dia tena mba teny amintsika hoe raha ity tehany ity no nariny Mosesy mariky ny fahefana io raha io tehany io nariny Mosesy dia tena very Mosesy ary tsy fantatra mihitsy zay zavatra nahazo azy tany ary tsy tafavoaka misy ny Israelianina tany Ezipta ry avana tsy tafavoaka raha tsy misy ny fahefana io andriamanitra rehefa maniraka dia maniraka miaraka amina fahefana dia mitehany zany ka nizaniza irahan'andriamanitra ry avako malala nizaniza omen'andriamanitra fahefana iraka dia tsy maintsy miaraka amina fahefana zany ny fahefana dia ny fanamasina ny ositr'andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamasina ao anatin'ny olona tsy jerena diplôma zany tsy jerena sekoly atsy ary eo indraindray ny mahavory avana atsika mpiara mitory atsika mpitory filazantsara mijery endrik'olona mijery hoe avy aizy ity avy aizany nianatra avy aizany fiaviny tandremo ry avako malala fa ny fahefana nomen'andriamanitra ao anatin'ny olona no mitondra azy fa misy olona nianatra be dehibe fa tsy misy an'izany fahefana zany kory ao anatiny ao be dehibe zany be dehibe ny olona mamaky an'lay atao hoe teny pahefana lay teny no misy fahefana fa ianao ve manana ny fahefan'andriamanitra ao anatinao Mosesy dia nomen'andriamanitra lay te-pahefana tao anatiny tao namoaka ny zanak'Israely ary tadidio tsara fa teny amoron-dranomasina atao hoe teny amin'ny plage teny matsy ny zanak'Israely no mitoby raiky tahotra rehefa tonga ny Eziptianina nanafika azy taoriana ka hiatrika an'izany fahavalo faran'izay goavana
tsy misangisangy fa vao mahita dia mamono zany ny fahavalony zanak'Israely zany fa io tean'io ihany no nety Mosesy natsangany Mosesy teny an-tanany ino no baikoan'Andriamanitra azy atsangany no teanao izy zany hoe ampiasaoro Mosesy lay fahefana no meko anao zany no hevitra zany ry havana ka raha very narino Mosesy ny tean'iny nandritra amin'ny fotoana nakanesany tany amin'ny Farao na nandana na teny nivezivezeny teny fiarahamonina teny tena teny konao fa tsy tafita ny zanak'Israely raha vao tsy manana fahefana ry havana ny mpitarika za tena miteny anao toriteny aripotsy ny toriteny ary matetika dia tsy mitoriteny akory raha ny olona fa manazava teny ny filazan'izany rehefa tsisy fahefana za zao miteny anao eto fahefana ny fanamasina ny mampiteny ny mpanompon'Andriamanitra tahaka an'izao na izy noho izany dia zao tena mila fantaritsika zany ry havana ho atsika manana iraka eo anatrehan'Andriamanitra aza matahotra satria ny fahefan'Andriamanitra no fahefana any anatinao noho izany dia aoka ahery mandraka rivotsika ary aoka tsy hoe sorotsika ty amintsika zany fahefana zany ary rehefa irahan'Andriamanitra dia zao aza miandry loatra ny fahatezeran'Andriamanitra teto ny fahatezeran'Andriamanitra dia mbola namaholan'Andriamanitra zay ny zavatra nitranga teto mbola namaholana izy fa raha sendrasendra moa ry havana ka tezitra aminao Andriamanitra rozy izy hoe mandany ianao fa za tsy haniraka anao tsoa fa hitady olona hafa aoka ho fantaritsika ry havana fa manana olona be dia be Andriamanitra fa tsy voatery iza tsy voatery inao ny irahan'Andriamanitra fa ny angatan'Andriamanitra aminao rehefa mba irahany ianao dia zao mandehana fa tombontsoa anao zany satria ny olona irahana ngery havana ka olona manana fahefana asa mba resy lahatra ny amin'izany ianao ny olona irahana dia olona manana fahefana dia ampaheranao amin'ity ira anankiray ity zay ola varena tsy mevitry zay todina sondrina mizavatrava itireno afatroana momba fantatrao ve mifarany lalankale sady ajamakangama olozany zavatry tranga mody kafanyana miandry fantatreny Jesosy zao lalanao zao kahanody neninao mandrakizay elo
siany mitady anao navely azy anao tiany antsoina oraisiny anao raha manoina modimody kafaniana kafaniana miandry fantately jesoti mitiopatananana kaza fandamanenenana kamudi udia jesosiany ampahiratrany masona modimody kafaniana kafaniana miandry fantately jesoti mitiopatananana kaza fandamanenenana kamudi fandamanenenana kamudi fandamanenenana kamudi nanakisy nandeha mosesy ny farany rehefa resy lahatra ihany mosesy satria tsapany mosesy angamba fa mba vory teo aminy lay tena hoe mba antoka teo anatrehan'andriamanitra ary ndao atao hoe amin'ny maha-olombelona dia mba misy marina ihany ny mosesy angamba hoe mba mila antoka amin'andriamanitra nahazo namany mosesy nahazo fahefany mosesy nahita fahagagany mosesy fa ny zavatra tena mba mahavariana ry avana dia zao rehefa mety irahan'andriamanitra ny olona anakiraika mahavita ny irak'andriamanitra tsakany sy andavany takan'ity mosesy ty ary tsy niova mihitsy ny afatry mosesy rehefa mahavita ny irak'andriamanitra dia zao tsy maintsy misongadina ny olona eo amin'ny asa fanompona le misongadina tiana teneniny eto tsy hoe laza sy voninahitra tsy zay fa raha mba mandingitsika ry avana ny baiboly ray manontolo raha mba dinianao ny baiboly ray manontolo dia voalaza foana ny anarany io mosesy io tena voalaza foana ny anarany io mosesy io na testameta taloha na testameta vaovao voalaza zany zany manambara fa misongadiny mosesy averiko aminao tsy hoe laza sy voninahitra akory tsy zay akory ahitsy tsara fa ny hoe asongadin'andriamanitra ianao asongadin'andriamanitra ianao ary ilaina mandraka riva ianao ry avana rehefa manaiky manao irak'andriamanitra ka mahavita ny irak'andriamanitra tahaka an'izany ty ampahirantsika mandraka riva ny amin'ny hoe aoko tsika ry avana anaiky anao ny irak'andriamanitra zay ampanoviny atsika fa misy antony andriamanitra mahatoma niraka anao fa tsy maniraka olo-kafa misy antony goavany zany indray tsy fantatrao androany fa ho fantatrao rampitso tsy fantatrao rampitso fa ho fantatrao rafaka pitso zany hevitr'andriamanitra zany hoe ianao manokana no ny rahan'andriamanitra aoko tsika ry avana tsy ady hevitra lavabe mosesy teto de tena za tsy andeha za tsy mahay miteny za votsavava za kely aina sy ny sisa fozy andriamanitra hoe vitako daholy vitako manala zany aiah rehetrarehetra zany ary zay moa mandriamanitra fitiavana n'ty andriamanitra ty hoe rehefa izy maniraka de tena manana n'izay fomba rehetrarehetra hoentiny mamatsy ny olona irahany andriamanitra tena mba mamperitreritra mihitsy ny fomba nanomezan'andriamanitra nty tehana anakiraiky satria iny ny tena hoe fitaovana netiny mosesy ary hitantsika tsara fa rehefa tonga tany amin'ny farao mosesy dia nanao fahagagana teo natrehan'ny farao izy mirahalahy natsipony tehana rehefa natsipony tehana ny vadika mena rany zany de mba nanao koa ny ombiasin'ny farao hoe alefaso fa vitatsika zany zay moa ny atsika zany rehefa mba fomba fiteny vitatsika zany ataotsika zany resitsika io fa teo no eo ihany
dia nyfampiana ny reto menarana anankiroa reto a ka laniny ilay menarana ny mosesy menarana ny lay natao ny ombiasin'ny farao. Mahiry Andriamanitra ry havana, mahay zavatra Andriamanitra, tsy mivadika amin'ny teniny izy. Lesona manaraka tiana ambara amintsika dia zao: rehefa maniraka anao Andriamanitra, mazao antoka fa ianao mihitsy ilay anaovan'Andriamanitra fakakana goavana eo amin'ny tanan'Andriamanitra, satria ny Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahagagana, Andriamanitra ny hery sy ny fahefana rehetra zany Andriamanitsika izany ny havana. Teboka manaraka tiatsika ho tenenina dia zao hoe misongadina tokoa Mosesy. Hitantsika tsara fa zany anarany Mosesy zany dia anarana goavana dia goavana ao anatina Baiboly. Ekena fa Mosesy dia tsy mba hoe tratrantitra be tahaka an'ireo mpanompon'Andriamanitra tany aloha tany. 20 taona teo Mosesy no maty. Fa ny tanany Mosesy nanaovan'Andriamanitra fahagagana goavana dia goavana teo amin'ny zanak'Israely. Tsy mba mahafinaritra anao ve zany rahalahy hoe ianao nanaovan'Andriamanitra fahagagana eo amin'ny fianakavianao? Fa ity misy lesona anankiray mba tiana ho fantatry ny olona izay irahan'Andriamanitra, ka mba tiana hitandremana eo amin'izany hoe afatra Andriamanitra zany hoe iraka Andriamanitra zany. Inona moa ny iraka nampanaovin'Andriamanitra ny Mosesy? Ny iraka nampanaovin'Andriamanitra ny Mosesy dia zao: anafaka ny olona any Ezipta hitondra azy ka hanompo azy, hanompo an'Andriamanitra any Enifitra. Zay. Ary tena miverimberina foana zany afatra Andriamanitra zany, manao hoe alefaso ny oloko hanompo any Enifitra. Eo anatreh'ilay iraka no mba tiana napitaina ry havana, iraka napitain'Andriamanitra ho amin'ny Mosesy. Tsy misy hevitra hafa, tsy misy afatra hafa, tsy misy antso hafa akoatran'izany. Ndraindray ry havana ny mpitoro-teny, ndraindray ny olona irahana dia ilay ampo-po na sentosentom-po no mitondra ny afatra ka ovaovainy eny an-dalana ny afatra. Tsy izany mihitsy ry havana, na mangilo ilosofona ny olona tena voalazy zany. Voalazy zany any amin'ny testamenta vaovao hoe angididy sofina ny olona fampianarana tsy misy kilema, ka na mangididy sofo ny Farao, na manino ny Farao, na faly Farao na tsy faly Farao, ny afatra tsy miova. Ry havako malalo, rehefa ny afatra anankiray nataon'ny Mosesy dia hoe nampitondraina Mosesy dia hoe anafaka olona fa tsy hanamboatra fiangonana any Ezipta, dia tsy azo ovainy zany, manafaka olona. Ka raha tia tokoa moa zany Farao dia mba nifanaraka tamin'ny Mosesy manao hoe horizmy rahalahy, aloha mba hifanaraka tsika fa tsy maninona manaova fiangonana eto reny nareo fa tsy zany moa ve dia problème tsy dia olana loatra ane zany raha le hanompo an'Andriamanitra ny tena olanareo a, raha zay ny tena tadiavinareo dia aleo nareo mba manompo an'Andriamanitra eto aminay, fa nareo nge mbola ilainay dia manaova fiangonana fa tsy maninona fa afaka manompo an'Andriamanitra eto nareo valina. Tsy mivadika ny toro-teny, tsy izany ny tadiavin'i Jehovahandriamanitra fa ny amoaka ny olona. Ndraindray ry havana dia be dia be ny olona manao iraka tahaka an'izany, mamadika iraka. Ary za tena tehiteny mihitsy, ny fandehanana makany amin'ny asa zay tsy nanirahan'Andriamanitra anao dia midika fiemorana zany. Midika fiemorana ara-panahy ny fanaovana ny asa anankiray zay tsy nampanaovin'Andriamanitra anao. Mosesy dia tsy nampanaovin'Andriamanitra fiangonana any Ezipta, tsy zany nampanaoviny azy. Mosesy dia tsy nampanaovin'Andriamanitra hoe mandana ny fampiraharahan'ny Farao hoe inona ny zavatra azo atao, aza dia andevozina be loatra re, fa mafy loatra reto olona reto. Tsy izany intsony ny iraka. Mosesy dia tsy nampanaovin'Andriamanitra iraka hoe mba hitadiavo toerana anankiray mba metimety reto olona reto. Tsy zany. Avoay ny olona, alefaso ny olona, zany ny iraka nampanaovin'Andriamanitra azy. Tsy tokony miova izany iraka izany. Eto zany ny afatra goavana be ho an'ny olona izay irahan'Andriamanitra, manana ositra manokana, aza manova ny irak'Andriamanitra atao aminao. Ka mahita olona anankiray amin'ny toroteny dia ohatry mba mahafinaritra zany ohatran'ny toroteny ataon'ity rahalahy izany dia mba hanao toroteny tahaka an'io koa. Tsy mety zany ry havana. Ny iraka nampanaovin'Andriamanitra anao atao, zay ihany. Jereo tsara. Jona dia tsy nampanaovin'Andriamanitra mihitsy iraka hafa akoatran'ny hoe lahazao fa hodorany ity tanàna ity teboka hatreo. Tsy misy hoe alahelo, tsy misy hoe inona fa zay ny nampanaovin'Andriamanitra azy dia zay ny lazaina. Tahaka an'izany ry havana ny zavatra ataon'Andriamanitra amintsika rehefa mba irahan'Andriamanitra isika, dia hoe la iraka nampanaovin'Andriamanitra anao a, zay ihany ny zavatra tokony ataonao. Fa raha toka miova amin'ny iraka nampanaovin'Andriamanitra isika dia azo antoka fa dia tena iova koa ny hevitr'Andriamanitra ny amintsika. Ary tsy havita ny minina mihitsika ry havana, tsy ahomby. I Mosesy raha toka ny eritreritra ny fampirarahan'ny Farao dia tena tenenina antsika mazava tsara
fa tsy tafavoaka atao Ezipta atao mandraka androany ny zanak'Israely. Tsy miova Andriamanitra ry havana. Andriamanitra dia manana ny fomba fiasa. Io zany ry havana tsy misy hoe rehefa tsy miova hevitra Andriamanitra dia lasa tsy Andriamanitra fitiavana ve izy? Andriamanitra tsy fitiavana indray ve izy? Tsy izay le izy. Fa Andriamanitra dia fitiavana mandrakariva. Fa misy ny fomba fiasa n'Andriamanitra tsy tokony hovahovain'ny olona. Ary tsy miankina amin'ny maiza na izan'ny olona. Tsy miankina amin'ny diplôman'ny olona ho hiata aminao tany am-boalohany. Fa miankina amin'ny izy Andriamanitra ihany. Zay ihany no fomba fiasa n'Andriamanitra zay. Fa raha mba mandinika kely tsika ry havana ny ty atao hoe Arona ty. Mosesy moa natao hoe tena nisongadina satria teo amin'ny tanany Mosesy nanaovan'Andriamanitra zavatra goavana dia goavana. Kanefa aoko ho fantatsika fa raha tsisy any Arona Mosesy dia sahirana tokoa Mosesy. Mba mahafinaritra ny jery ny toepony ty Arona ty. Tsy mba dia nahitana misy tao anaty Baiboly fialonana hoe fa maninona moa zany ny tsy zanona tsona voalohany. Fa izy indraindray mpanompon'Andriamanitra dia manao an'izany. Rehefa atsona faharoa dia ohatran'ny mailalay finosany zany. Aloha tsorona fa misy zany. Fa atsona farany ve zay fa nga filandra tsy mahita fa nga moa nahoana ny zany na atsona farany. Ohatran'izany ny toepony ny mpanompon'Andriamanitra indraindray. Fa Arona dia tsy mba nanao an'izany izy. Rehefa atson'Andriamanitra dia nanaiky tsotro zao fotsiny hoe anampy amin'ny Mosesy. Satria nahoana? Misy ositra hafa tao anatin'ny Arona izay nomena azy manokana izay solo vava amin'ny Mosesy. Mosesy dia avotsa vava. Ary dia Arona no solo vava azy. Tena voalaza ny tenin'Andriamanitra an'izy ny solo vava anao izy. Arona no miteny. Tsy mifanipaka, tsy mifandrombaka, tsy miady. Ary Arona dia nanaiky atsakany sy andavany an'izany asa izay nomen'Andriamanitra azy zany. Mba toe-pomba tena tsara ianarana zany ry havana. Hoe rehefa zay nomen'Andriamanitra anao dia zay no ataonao. Ary ny zavatra nafinaritra dia zao hoe rehefa afaka ny zanak'Israely dia niara-ny faly zareo ary niaraka teny foana reto mpirahalahy reto. Niaraka teny foana teny amin'ny Farao. Niaraka teny foana tsy mifanary mihitsy. Zany ry havana zavatra mba takian'Andriamanitra reto. Izy mirahalahy reto moa dia tena atao hoe nomen'Andriamanitra ositra manokana mihitsy ny amin'izany hoe fanafahany zany. Zasy ianao dia mba mety ataon'Andriamanitra an'izany. Ianao sy ny rahalahinao dia mety ataon'Andriamanitra tahaka an'izany. Aoko tsika ry havana tsy ianao hoe za ve natsona farany. Fa maninona tsy zany natsona voalohany ohatrany tsy mety amiko zany rehefa tsy zany natsona voalohany dia za tsy anao. Tahaka an'izany ny ataontsika ry havana misy zany na any amin'ny fiangonana na any amin'ny rafitra na any amin'ny fianarana na aiza na aiza. Andriamanitra ry havana dia zao. Tsy niana amin'ilay laharana loatra. Fa nany amin'ilay vokatra ny tena andrasan'Andriamanitra antsika. Ka mety ataon'Andriamanitra farany ianao fa ianao mihitsy mamoaka. Ianao mihitsy matafavoaka n'ilay zavatra. Misy ositra goavana dia goavana. Tao anatin'reto mpirahalahy reto. Mosesy moa tena hoe resahana manokana fa mba tsy etsatsiaritra ny resahana ny tiralahany ity izay Arona zany izay nanana anjara toerana goavana dia goavana ary nisy fanetretena ihany koa tao anatiny tao. Aoka tsika mba hianatra an'izany atao hoe fanetretena tahaka an'izay nataony Arona zany. Ivadika tsika ry havana ny any amin'ny atao hoe inona ny zavatra nitranga rehefa nanaiky Mosesy afaka ny zanak'Israely. Rehefa afaka ny zanak'Israely le taminao dia nisongadiny Mosesy. Nisongadiny Mosesy amin'ny Baiboly iray manontolo. Andriamanitra dia manomana zavatra tsara dia tsara ho anao. Aoka ahery amin'izany tsika. Manomana zavatra goavana dia goavana ny amin'izany ho an'ny mpanompon'Andriamanitra Andriamanitra. Fa saingy izao mila mitandrina fantatritsika ny asan'Andriamanitra izay nampanaoviny atsika. Mila mahay mitandrina ny asan'Andriamanitra tsika ry havana. Be dia be ny mpanompon'Andriamanitra very an-dalana. Satria manovanova ny afatr'Andriamanitra. Izany hoe manafaka olona zany ange tsy moramora. Tena antokaina zany nataon'ny Mosesy sy Arona teto. Antokaina. Tsy moramora zany ry havana. Miankina amin'ny Mosesy, miankina amin'ny Arona, miankina amin'azy mirahalahy. Na afaka na tsy naafaka nyreto zanak'Israely reto. Ary dia tena jeren'Andriamanitra andro manalina mihitsy izy. Zany hoe raha aravona zany ry havana dia zao. Ny irak'Andriamanitra amiko sy aminao dia ny anandratan'Andriamanitra atsika. Rehefa avy eo mila vitantsika tsakany sy andavany zany. Mila tsy manao tsy kombakomba. Mila tsy manova afatra. Na iza angidy idy sofina na iza angidy idy sofina rehefa fibebahana ny tenenina dia fibebahana. Ndraindray ry havana dia ohatran'izany. Fibebahana foana ve? Fibebahana foana ve? Telo taona sy tapany Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Miompana ny amin'ny fibebahana ny toritenin'i Jesosy. Tsy misy afa-tsy izay fanjakan'ny lanitra. Na iza ho angidy sofina, na iza ho reraka. Zay ny Jesosy dia zay tsy niova tamin'izay izy. Ka ny anao rehefa izay irak'Andriamanitra ampanovon'Andriamanitra anao dia tsy tokony miala amin'izay ianao. Fa raha tsy zany ny zavatra ataontsika ry havana tsy tafavoaka amin'ny asan'Andriamanitra antsika ary zany no matetika
tsy mahatafavoaka ny asan'andriamanitra be dibe eto Madagasikara. Ny antony dia zao: manovanova asa, manovanova iraka, mialina iraka, mialina olona. Zay nge manana école be tahaka an'izao, efa maninona ny olona tahaka an'ireny manao tahaka an'izao, ry havako malalo. Raha mbola zany foana ny zavatra ataontsika, tsy ho tafavoaka amin'izany ny fitoriana ny filazantsara. Aoka tsika ry havana, anao tahaka Mosesy, zany no mahatonga antsika ho lehilahy lehibe, feno fanetretena, feno fahasahiana, feno fitandremana, ary tsy miovaova mihitsy amin'ny afatr'Andriamanitra zay nomen'Andriamanitra azy. Fa rehefa zay dia tsy maintsy tafavoaka ianao ry havana, tsy maintsy misongadina ianao. Averina tsara le hoe misongadina, ina le misongadina tiana tenenina, misongadina eo amin'ny ara-panahy. Zay le izy zay. Andriamanitra manasongadina anao. Ary matetika ianao dia zao, ilaina foana ianao amin'izany asan'Andriamanitra zany. Aza kivy. Aoka tsika ry havana, anao ny asan'Andriamanitra arak'izay nandrany atsika, mila olona Andriamanitra. Mila olona Andriamanitra iara-iasany. Tsy hoe tsy vitan'Andriamanitra io. Anjely anankiray nge ry havana ny irahan'Andriamanitra, miainga avy any an-danitra manafaka ny zanak'Israely tany Egypta dia vita. Fa maninona Andriamanitra mila olona? Satria tiany zasy ianao andovan'ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny fanatanterahανtsika ny asan'Andriamanitra, hitehirizantsika ny toe-panahintsika, hatonga antsika ho fitahiana, hatonga antsika ho tahiana sady ho fitahiana ho an'ny hafa. Zany ny antony ilan'Andriamanitra antsika manao iraka anankiray. Fampahirezana izay netiko taminao teto izay ihany. Tapitra ny fotoana antsika ary dia mba tiako ianao ry havana, mba hahiry amin'ny asan'Andriamanitra izay nanirahany ianao. Aza miandry diplôma, fa miandrasa ny ositra Andriamanitra. Ary raha toa ka farana antsika izao afatra izao kosa dia zao: tsara fatarina fa Andriamanitra dia tsy manirakira-pona zany, tsy maniraka olona zay tsy efa nojereny tsara izy. Azo antoka tsara fa tia Mosesy ity dia efa nojeren'Andriamanitra ela dia ela vao nirahan'Andriamanitra. Mandinika ny fo mamantatra ny vo Andriamanitra. Tsy manirakira-pona olona iteny zany Andriamanitra ry havana. Fa matoanao maheno olona tena mitory ny tenin'Andriamanitra marina araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy, dia efa manana ny ositra Andriamanitra izay olona izay. Noho izany dia mahireza mandrakarivintsika manao ny asan'Andriamanitra, tsy kely soroka, fa mbola be dehibe ny olona voafatotra marina eto amin'ity firenentsika ity. Ka mila ny filazantsara ny Jesosy Kristy tompo. Mahireza ry havako malala. Tsy mitady olona zay tena mahay miteny be Andriamanitra, fa mitady olona kosa zay manaiky ho ampitenenina izy. Amen. Nanolotra ny tenin'Andriamanitra taminao androany, Solofo Raharifera, fifandraisana 033 02 314 71. Mirasoanao ho tahian'Andriamanitra indrindra. Samutraka utsaraina Ivarutena nijaga tsy misy ulazaina Nanenina fawaizamu Nanutakatratra tuku Tsy misy masoandro fa tena maizina toandro Ianalai panutavua samutraka utsaraina Ivarutena nitsaga tsy misy ulazaina Nanenina fawaizamu Nanutakatratra tuku Tsy misy masoandro fa tena maizina toandro Satria tianao fa nanuta teny masombahoaka Na ilikianao na niavana kude nandroke Androany milaza fizao Ravunni bebakianao Jesosy mikusikireo fahotana natao
zavatra vitatrizay te amo ifo te amo no teny indraindray matahotra mafiao anaty ka te hisafidy ny faty teny antsovonjy sady nitady mandeana mifony fa ny alina sao tsy maraina katragao ny lo fa Jesô mpamonjy mbola ntenaina afaka madiodio fizaoko sindray tadidio ianao lay tsy fony kaza manota itsony mandeana mifony fa ny alina sao tsy maraina katragao ny lo fa Jesô mpamonjy mbola ntenaina afaka madiodio vizaoko sindray tadidio ianao lay tsy fony kaza manota itsony ianao lay tsy fony kaza manota itsony ianao lay tsy fony kaza manota itsony. mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehibe ny fahafenoan'i Kristy. Efesianina 4:17 ho lehilahy lehibe ho lehilahy lehibe fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio vaovao masoa zay rahantsika amin'ny rahalahy Solofra Arifera.